ao anatin'ny fantrana laliny Madagasikara ankehitriny mety ho maro no antony izany fa isan'ny iray tena goavana dia ny tsy fanaran-dalàna raha nambaran'ny mpanao gazety Jeannot Ramambazafy namoaka boky mirakitra ny zava-bitan'ireo filoha rehetra ny fandimby nitondra teto Madagasikara ity mpanao gazety zokiolona ity ho fanamarihany fa 70 taonany androany fanazavana. Maro ny endrika tsy fanaran-dalàna misy eto Madagasikara raha nambarany Jeannot Ramambazafy efa 70 taona mahery ny aina tao anatin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Tsy magaga ho izy raha tsy handroso mihitsy Madagasikara fa mijanona amin'izao fantrana lava izao ny fampiarana lalàna ihany no ahafahana mandroso raha ny nambarany hatrany. Tsotra le izy rehefa ampiarinao ny lalàna zany nataon'ny rehetrarehetra dia ilàna ny tany anankiray. C'est la loi qui fait les hommes mais ce ne sont pas les hommes qui font la loi. Zany hoe lalàna on fait androle firenena ray amantolo fa tsy ny olona indrindra mpanao politika maminao an'ny lalàna manao an'ny laloahany. Tsika za miseho azy matika be mandroso tsy mandroso tsika fa somary toatsika hoe mijanona amin'ny toerana ray dia le izy mazava le izy ampiarana ny lalàna natao hoe fampiarana ny lalàna jerena dôly zany mikasika ny lalàna manomboka ny lalam-panorenana ny azo atao sy azo atao. Le lalàna dia zay l'application s'applique à tous sans exception. C'est tsisy ambany lalàna tsisy ambony lalàna. Nanota boky ity mpanao gazety ity mirakitra ireo zavatra nataony ny mpitondra ny Madagasikara izay lany tamin'ny fifidianana nanomboka tany amin'ny repoblika voalohany ka hatramin'izao. Izany moa dia fanamarihana ny 70 taonany androany. Sokobe Jeannot 70 taona sendra tamin'ny asa fanaovan-gazety. Inona no hitanao hoe olana tsy mampandroso Madagasikara? Efa ho 70 taona zany nampanao gazety antsoratra zany. Tsy resahana intsony izay nandalovana sy ny rehetrarehetra ka mba ho anamarihana an'izay andro naterahako izay 70 taona aloha mba be dia be ihany satria maro ny namana tsy natratran'izany dia nanan-kevitra amoaka boky anankiray mitondra ny lohateny hoe Madagascar, application des lois, un jour viendra le développement si. Bon, teny frantsay aloha izy io fa ny dikan'le izy zany Madagasikara fametrahana amin'ny ara-dalàna sy fampiarana ny lalàna dia ny dikan'izany ho avy ny tena fandrosoana raha ohatra ka inona moa le raha ohatra ka le raha ohatra ka tompoka dia zavatra tsotra io aloha le boky fa alohana zava tsotra le izy rehefa ampiarinao ny lalàna zany nataon'ny rehetrarehetra dia ilàna ny tany anankiray. Za tsy ampitovy ny Amerikana satria lavitra ny lanelana raha 1776 mialatsiny ny teny frantsay zay dia efa nazo amin'ny fahaleovan-tena ny zanahan'ny anglisy tsika 1896 zanahan'ny frantsay. Hitanareo zany efa 100 taona mahery izy to fa neny zareo hatrany amin'ny arabe misy hoe ambany lalàna ty zavatra ataonao ty tsy azo ale ty na io ny tena hoe lalàna. Zany hoe ny any arabaky tena amin'le teny frantsay c'est la loi qui fait les hommes mais ce ne sont pas les hommes qui font la loi. Zany hoe lalàna on fait androle firenena ray amantolo fa tsy ny olona indrindra mpanao politika maminao an'ny lalàna manao an'ny laloahany. Dia ny antony namaoko an'ity boky ity 70 taona zany tsy haintsony amin'ny heritaona raha tratran'izany raika amin'ny 70 taona ity mety hiteny sasany sy aza miteniteny ry Papizanao zay moa fetsona ny olombelona ngy tsy maintsy ho fata ry androany fa mba hametraka anjara brika amin'ny fampandrosoana an'ity firenena ity. Tsika za miseho azy matika be mandroso tsy mandroso tsika fa somary toatsika hoe mijanona amin'ny toerana ray dia le izy mazava le izy ampiarana ny lalàna natao hoe fampiarana ny lalàna jerena dôly zany mikasika ny lalàna manomboka ny lalam-panorenana ny azo atao sy azo atao. Ny solombavam-bahoaka na député zareo ingy mamorona an'le lalàna zay ingy tena asan'ny député fa tsy hoe antoko zao sy nany ao anatin'ity boky ity zany dia vitanareo fa miresaka an'le filoha rehetrarehetra voafidy fa tsy hoe nanao tetezamita le nanomboka tamin'ny dideratsiraka zany ka hatramin'ny filoha joely amin'izao fotoana zao io tsisy resaka hoe resaka antoko politika io na inona fa da zao inona ny tsara nataony inona ny somary minidina nataony be hoe débat ozy tsisy resaka hoe resaka politika fa no anatin'ny rehetrarehetra zao
ny filoazolo am'izao fotoan'izao loha tsy afaka tonga de fezana satria izy mbola operinasa mifezan'izay de tsotra ampiary tompoko ny lalàna ao anatin'ity boky ty a misy ohatra mazava be le fangalarana ny panneau solaire manomboka ampitatafika ka hatrany efenao rivo hitanareo de regny ve de tsisy ahita na mpitandro filamina manao fisafony satria zao ngeny faran'le izy matoy zao tsy tratra de tsisy miraharaha ka amiko zany sosikefitra na afa-tsy anaty boky aloha fa teneniko ambava eto rehefa misy tratra folo taona tsisy mandalo tribunal folo taona tonga de antranomaizina le nangalatra ze tratra mivarotra any reny alatra reny satria fa nanam-bahoaka reny 5 taona zany hoe le mpangalatra zany mbola maivana noho le mpandray ny antony ngedy zao e sononona me atsika andreo fanjakana soloa fa tsy soloana be oriritra tandremo de zao verina ambana angataka tany ny mpitondry za tsy teny tamin'ny fotoaninona na ahoana fa ho zisy fotsiny sonoa mialatsiny zay fa tsy afaka amianareo tsony any aminay tony tsisy mangalatra dikan'izany enjana koa ny lalàna any ka mba sosikefitra ny azao ty zao teny fantsay tsy hoe ame nananavako an'ity fa mitenanareo zareo fa tsy moramora nge manoratra boky zany sao de miteniteny foana mbola dikako teny malagasy izy ty de tsy maintsy atao za azaho'ny nakamaroan'ny mpianatra ho amena zany biblioteka nationale biblioteka any ampianarina zay zany mba anjara biriko amin'ny fitopolo taona zay zany ka tiako tenenina zany izy ty zany amidy ao amin'ny amazone efa misy amazone atao Madagasikara marina hoe mety ny 100 ariary tsy mitovy mety ho somary lafo fa ezahako misy any biblioteka nationale biblioteka municipale de mba mamaky any satria natokana ao mpampianatra fa indrindra kokolo ao ampanao politika ao zareo miseho azo may lalàna satria zay zany ny anjarany solombavam-bahoaka manao lalàna mandra-peona vetivety fa tsy voaty ihany ny boky ny soratako engany ka mbola isy boky maro de za mba mantany engany ka mbola tratran'izany 20 taona fa tsotra tsika tsirairay olombelona reo tsy tsika manapaka mety andray seconde eo de mpimasy de vita fa mbola velona aloha tsika androany de afaka mankalaza ny fa 70 taona misaotra indrindra tompo